Aleloia, mbola faly miarabanareo aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Anio talata 5 ny volana marsa 2024. Ry hava-malala amin'ny Tompo, manasanao hiarivavaka amiko alohany anambarako fampaherezana momba ny amin'ny fomba tsy tokony amerenantsika mihitsy izay toetra ratsy na zavatra ratsy nataon'olona tamintsika dia tsy azontsika atao ny mamaly an'izany, na hoe koa hoe mandroaka devoly dia averina any amin'ilay olona izay ratsy fanahy ny zavatra nataony. Tsy azontsika atao izany tompoko, ka manasanao hiarivavaka amiko alohany andraisantsika ny tenin'Andriamanitra foy manambara ny amin'ny tsy akasitran'Andriamanitra ny amin'ny famaliana ratsy ny ratsy. Hiara-hivavaka isika tompoko. Jesosy malala misaotra anao izay, mideranao ray, mankalazanao Jesosy ary manaja anao. Tompo malala tsisy ny toanao, ianao lay masina, ianao lay Andriamanitra avo indrindra, ianao lay tsara indrindra ray ianao lay ho avy akanay. Tompo malala mamelà ny tsy famendrehako, mamelà ny fahotako, mifony ao anatrehanao aho Jesosy. Diovy aho afa-pahotana Jesosy ary tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Jesosy malala mangataka ny ranao andrakotra sy ny ankohonako ary ny olona ho tsiraray avy Jesosy ka ianao Tompo no hiteny amin'ny alalako, ka ianao fanahy ny ray no hiteny amin'ny alalako, satria fitaovana kely sy bitika fotsiny any aho. Ka mitenena fanahy masina izay tianao ambara aminay vahoakanao tsiraray avy. Amboary foana izahay satria kely sy sady ho avy ianao Jesosy. Tompo malala ianao rery ihany no afaka andrava sy anapotika ny asan'ny maizina rehetra. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefany anafika anay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina aminay izany, tsy makasika anay izany, fa levina toy ny lavenona izany ary entiny rivotra ny tany foana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Misaotra anao Jesosy ka ianao no manda afo manodidina anay tsiraray avy zanakao eran-tany Jesosy. Misaotra Tompo malala aleluia, aleluia, amen. Ry hava-malala amin'ny Tompo, anio zany dia ampahery anao mba hitandremanao ny amin'ny fomba izany tokony ataontsika rehefa mandroaka devoly na koa zany hoe misy olona ratsy fanahy, na iza io, na mpamosavy zany hoe manafika anao, na olona mpanao fanafody zany no manafika anao manisy ratsy anao dia tsy azontsika atao mihitsy tompoko ny mamaly na koa mamerina ilay ratsy ataony any aminy. Ny Tompo mihitsy no mampianatra antsika an'izany teny izany ao anatin'ny filazantsara. Ry havana mila mitandrina isika satria misy ny fiangonana dia mamaly ny ratsy ataon'ny olona, zany hoe ilay ratsy alefan'ilay olona dia averiny any amin'ilay olona ihany rehefa mandroaka devoly. Tsy azo atao izany Tompoko, tsy miteny an'izany mihitsy Jesosy. Fa tamin'ny fotoanan'ireo zanak'Israely, tamin'Andriamanitra nanome ny didifolo sy ny lalàna, dia tao anatin'ny lalàna no ny tenin'Andriamanitra misy ny teny nanambara tokoa hoe maso solo ny maso, na hoe koa hoe nify solo ny nify. Any amin'ny bokin'ny Eksodosy 1:20 afaka vakianao fa manambara izany momba ny amin'ny hoe maso solo ny maso, nify solo ny nify, tanana solo ny tanana, tongotra solo ny tongotra. Ao amin'ny bokin'ny Eksodosy 1:20 ho vakiko kely ny teny amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny 4:20.
manambara ny teny hoe maso solo ny maso, nify solo ny nify, tanana solo ny tanana, tongotra solo ny tongotra, may solo ny may, ratra solo ny ratra, fery solo ny fery. Amen. Ry havana, marina fa izany no teny tao amin'ny bokyny lalàna taloha ho an'ireo zanak'Israely. Fa noho ny tonga i Jesosy dia ny teny izy hoe aza mamaly ratsy. Andao vakitsika ny teny anome verse vitsivitsy aho Romana 4:20 horaisintsika kely io amin'ny bokyny Romana io. Ovakitsika manomboka amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 1:20. Hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aza mamaly ratsy na aminiza na aminiza. Mieza anao izay mamendrika eo imasony olona rehetra. Raha azo atao ka miankina aminareo dia ataovy izay iavananareo amin'ny olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe hay ny famaliana, izao no amaly hoy ny Tompo. Fa raha nona ny fahavalonao dia omeo anina izy. Raha mangetaeta izy dia omeo hosotroiny. Fa ny fanaovanao izany dia anambatra vainafo ho eo andohany. Aza mety ho resy ny ratsy ianao, fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Amen. Ry havana mazava tsara, aza mamaly ratsy na aminiza na aminiza. Andriamanitra ihany no mamaly, azy ny famaliana fa tsy antsika olombelona. Ary miteny mihitsy ara ny tenin'Andriamanitra hoe fa raha nona ny fahavalonao dia omeo anina izy. Ry havana, mahavita manome sakafo ny fahavalonao ve ianao? Izay olona mitsangana ho fahavalonao, sa mangarika azy ianao ary vo miara manozona azy, nefa milaza hoe kristianina, mila mitandrina isika tompoko. Dia ho ihany koa ny tenin'Andriamanitra hoe raha mangetaeta izy dia omeo hosotroiny. Ry havana, mila zany isika manome na dia ny olona aza mitsangana ho fahavalontsika. Raha hitantsika izy tsisy rano hosotroina dia tokony omentsika, fa tsy iomehezana akory na olatsaina. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny fanaovanao izany dia anambatra vainafo ho eo andohany. Amen. Tena hoe hitondra soa ny fiainanao mihitsy, satria iseho ny fahalebezan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Satria ianao nanavitra ilay olona mitsangana ho fahavalonao, ka afaka ianao eo anatrehan'ny Tompo. Hita ny Tompo izany. 1:20 aza mety ho resy ny ratsy ianao, fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Amen. Mila isika mitandrina, oka isika aharesy ny ratsy amin'ny soa. Tokony soa no ataontsika ho an'ny olona izay manaratsy antsika, ho an'ny olona izay manao ratsy antsika. Ry havana, eo amin'ny 4:20 dia miteny koa hoe misaora izay manenjika anareo. Misaora fa aza manozona. Amen. Misaotra n'izay manenjika antsika isika, fa tsy azontsika tao ny manozona. Tsy azontsika tao. Misy hoy aho ny mamaly ratsy ny ratsy. Fijoroana vavolombelona foy no ambarako. Nisy ramatoa anankiray efa ela be izay, dia izy io nefany ao anatin'ny mpivavaka ihany koa, ary voalaza koa hoe mpiandry. Dia rehefa mandroaka devoly dia indraindray mamerina ilay ratsy any amin'ny olona. Ry havana zava-doza, tsy azo atao izany. Ny Tompo tsy naniraka antsika amaly ratsy ny ratsy. Jesosy raha nandroaka devoly tamin'ny ilay olona nisy devoly, dia noroahany ilay devoly ary nalefany tany anatin'ny kisoa. Oka ianao no hijery ny tantara ao amin'ny bokyny Matio 5:20
ka hatramin'ny faefatra amby telopolo no misy an'io tantara io. Ary koa ao amin'ny bokin'ny Marka toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny 20. Dia ao amin'ny bokin'ny Lioka ihany koa toko 9 andininy 4 ka hatramin'ny 7. Amen. Ny tompo ara tamin'izy nandroaka devoly dia nalefany tany anatin'ny kisoa maro ireo devoly, fa tsy naveriny mihitsy tany amin'ny olona hafa tany. Ary koa mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa rehefa ohatra ka mandroaka devoly, rehefa lasa izany ny fanahy ratsy, dia mandeha any an-tany foana, zany hoe roaina ho any an-tany foana izany ny fanahy ratsy. Ao amin'ny bokin'ny Matio toko 12 andininy 7 ka hatramin'ny 5 no manambara an'izany. Ho vakiako ilay teny amin'izay mazava tsara aminao momba ny amin'ny hoe ny fanahy ratsy dia tsy azo averintsika amin'ny olona. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Matio toko 12 andininy 7. Raha miala amin'ny olona ny fanahy maloto, dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana nefa tsy mahita. Dia hoy izy, ody any amin'ny tranoko izay nialako ao. Ary no ny tonga izy dia hitany fa foana ny trano sady efa voafafa no voalamina. Ary mandeha izy ka mitondra fanahy fito hafa koa izay ratsy no izy miaraka aminy. Dia miditra ireo ka mitoetra ao. Ary ny fiafaran'izany olona izany dia tonga ratsy noho ny voalohany. Dia tahaka izany koa no ho amin'ity taranaka ratsy fanahy ity. Amen. Jesosy no miteny eto. Ry havana, any an-tany foana no mandeha ny devoly izay roaina. Dia miverina izy raha hitany madio ao amin'ny trano izay nialany. Zany hoe ao anatin'ilay olona, ny fanahin'ilay olona. Raha ohatra zany ka tsisy ny ninona ao, raha tsisy ny fanahy masina ao anatin'ilay olona zany, dia tonga izy mitondra fanahy hafa indray hoentiny hiverina ao amin'ilay olona. Ary zava-doza no iseho. Vomia mihay ratsy be noho ny teo aloha ilay olona. Ry havana, mila mitandrina isika. Ary Jesosy nampianatra ihany koa ato amin'ny bokin'ny Matio ihany, Matio toko 10 andininy 9. Niteny Jesosy tamin'ireo mpianatra izay nirany anao ny asany. Dia ny teniny manambara tsara ny amin'ny hoe roainy devoly, zay ny nambarany. Fa tsy ny teny izy ao aorianan'izay hoe avereno any amin'ny olona. Ao amin'ny bokin'ny Matio toko 10 andininy 9. Hoy ny tenin'ny Tompo ho vakiako amin'ny anarany. Sy trano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, roay ny demonia. Efa nahazo maimai-poana ianareo, koa manomeza maimai-poana. Amen. Ry havana, izay zany no tiany Tompo ampaherezana antsika anio. Tsy azontsika atao mihitsy tompoko ny mamaly ratsy ny ratsy. Ry havana, raha mamerina ny ratsy any amin'ny olona ratsy fanahy isika, dia inona moa no mahasamihafa antsika ny amin'ny mpamosavy sy ny amin'ny mpanompo sampy sy ny olona mpanao fanafody? Zany hoe mitovy amin'ny ratsy fanahy ihany zany izay manao izany. Satria raha mijery isika, inona no ataony mpanao fanafody? Inona no ataony mpanompo sampy? Miteny mamaly ratsy ny olona hoe ataovy an'izao, ampiasao ty. Ry havana, tsy azo ny kristianina atao ny mamaly ratsy ny ratsy. Ry havana, izay zany no tiany Tompo ho fatantsika anio. Oka isika hitandrina mafy, satria manjary isika indray no ho very any amin'ny afo be
raha miditra ao anatin'ny fankalana sy ny tsy fahaizana mamela eloka fa vomia mandefa fanaratsy any amin'ny olona dia zava-doza no miandry antsika raha manao izany isika. Ry havana izay ny anio, raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Mahereza tompoko fa tiatsika ny tompo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.